La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Miampihana indray ny voamarina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 izay voalaza fa cas contact avokoa. Niakatra 520 araka izany nisan'ireo olona voamarina eto Madagasikara androany tamin'ny iray ora tolakandro. Disan'ny fehmiely mahakasika ny mety ofisian'ny malagasy roa tapitrisa izay marary ny coronavirus raha ny fanambarana izay navoaka ny OMS androany. Mbola andalam-pamono lavolana drafitra hiadina amin'ny coronavirus miaraka amin'ny fitondranam-panjakana izy ireo amin'izao fotoana izao. Fiantiantoka amina miliara maro no ateraky ny fisian'ny coronavirus eto Madagasikara, indrindra ho an'ny orinasa samihafa, ambikatso ny ampahany betsaka amin'ny fampitiram-bola. Ho amin'ny paipiteo karena izay nanaovana fanadadiana vahaolana arosan'ny tsy fitaran'ny confinement. Manohy ny fivarotana andavanandro ny akamaroan'ny toeram-pivarotra toka eto Andrenivohitra. Varotra antsokosoko no mandeha ka izay mpanjifa efa mahazatra ny toeram-pivarotana no mahazo ny entana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tombo 900 ny tany olona miditra hôpitaly tao anatin'ny 4 ora any Frantsa. Tsy mbola azo heverina ny fitsaharan'ny confinement any an-toerana raha ny fanazavana azo. Ny andidin'ireo avetrany. Fanandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Atsitsika anao etỳ am-piandohana fa hiditra mivantana eo ihany ny resadresaka sy ny hafatra avy amin'ny filoham-pirenena fa rehefa vonona ny sara tonga dia ho alatsantsika izany fa mialohan'izay aloha dia miampy enina indray no voamarina fa mitondra ilay valanaretina Covid-19 izay voalaza fa cas contact avokoa izy ireo. Niakatra 520 araka izany ny isa raha ny eto Madagasikara manokana androany tamin'ny iray ora tolakandro. Ny alarana efso. Ny tombo enina indray ireo trangana cas contact voatily androany, miisa 30 amin'izao fotoana ireo cas contact voamarina eto Madagasikara. Araka izany, tafiakatra 520 nisan'ny olona voamarina vavoan'ny coronavirus eto Madagasikara, araka ny salanisa avy amin'ny ivo-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 ny Ivato. Androany fahatelo ny volana Aprily 2020 tamin'ny iray ora tolakandro, nanambarany ny profesora Vololotina Anta, mpitondra teny ny CCO eny Ivato, fa efa arahana akaiky avokoa ny toe-pasalaman'ireo olona rehetra ireo. Anio zany dia nisy indray enina ireo olona voatily fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus araka ny vaovao azo avy eny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. 6 nouveau cas moa zany izay nga mafiteny azy mampazavazava azy kokoa ary eto zany dia falazaina sahady hoe ireo olona enina vaovao izay voatily fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ireo zany dia ilay atao hoe cas contact avokoa iaingo. Cas contact avokoa izy ireo zany hoe olona izay nifanerasera akaiky tamin'ireo ilay teratany vahiny izay mitondra an'ilay tsimbokaretina coronavirus zany nandalitra eto amintsika. Izay zany ny momba ny isa vaovao ka anio zany dia 520 indray zany ny totaly be an'ireo olona izay voatily ary voapirofo fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus. Manoloana ireo trangana cas contact ireo, misy ny fidinana ifotony sy fitiliana natao any amin'ireo toerana nisehon'ireo tranga ireo. Efa misy amin'izao fotoana ny fidinana nataon'ireo tompon'andraikitra teny amin'ny tetezan'ny Bekiraro eny Isotry. Efa misy ihany koa ny fidinana natao tany Toamasina ary hitatra amin'ireo toerana maro ahafahana mifehy ny fiparitahan'ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Efa manomboka ny famokaran'ireo orinasa afakaba ireo tapimbava izay hozaraina maimaim-poana isa-tokantrano androany nidina ifotona jery ny fomba fanamboarana izany teny amin'ny zone forero Tanjombato ny filoham-pirenena sy ireo délégation niaraka taminy Yona Saina. Ahafahana mampiodina ireo orinasa afakaba amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao fa ihany koa ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy tsy ho voan'ny valanaretina coronavirus. Amperinasa ankehitriny ireo orinasa afakaba manamboatra ireo takombava ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy.
androany nijery ny fomba fanamboarana izany teny amin'izao Forelo Tanjombato ny filoham-pirenena sy ny ministry ny varotra ny indostria ary ny asa tanana. Ny entreprise na ny orinasa fakaba rehetra eto amin'ny nosy indrindra moa zany ato amin'ny Boapisely androany dia nandray fanapa-kevitra ny fitondrana ny hoe indrindra mba ahafahantsika miaro-tena zany dia mba hamokatra antony arovava na kazobosy tony zany tsika mba tsy hipartahany valanaretana. Zany hoe indrindra aloha zany voalohany indrindra fa olona zay mifanerasera mivatana amin'ny olona betsaka ny mpivarotra eny an-tsena, ny olona mpitandro ny filaminana sy ny maro zay jotanisa dia hisitraka avokoa an'ity kazobosy ity. Miteny ihany koa tsika ny hoe misy ihany koa zany ireo olona zay niferatsika moa hoe raisaky ny tokantrano ny afaka mietsena zay mba hoe ahafahantsika miaro ny tenan'izy ireo zany dia isaky ny tokantrano ihany koa zany dia hozaraintsika ity arovava ity ihany koa zany dia misy protocole nampanaovana an'izy ity dia ity orinasa groupe ciel ity zao dia nahazo ny fanamarina ny entité manokana avy any à Bordeaux satria misy ankora manokana hoe viseline ao anatin'ity zany zay miaro ny microbe apetraka ao anatin'izy ity dia zay ny protocole zay zany zay afenitra zay no apetraka maneran'ireo orinasa afakaba rehetra zay anao sy anamboatra sy amokatra an'ity viseline ity. Fidin'ny fanjakana amin'ireo orinasa afakaba ny takombava ary hozaraina mahaimaim-pona amin'ny tokantrano malagasy raha ny fanazavana. Hatreto orinasa 5 no efa nifanaraka tamin'ny fitondram-panjakana anatanteraka ny famokarana izany ka takombava 5 alina sy iray hetsy isan'andro no vita. Orinasa eto Madagasikara daholo manao anazy araka ny efa hitantsika teo dia eto amin'ny orinasa afakaba zao misy atsika izay fantatritsika fa ivitoerana anankiray isin'ny mpiasa betsaka indrindra eto Antananarivo dia nietsika ohatran'izao zany dia sady manampy ny fanjakana amin'ny famokarana an'izay masaka izay eto amin'ny toerana ary ihany koa manampy ny orinasa hitazona mpiasa miasa ihany koa mandritra an'izay fotoana izay mamokatra an'izay masaka izay. Manarakarak'izay efa mendra rao koa izy io amin'ny vidiny atao tena mirary fiteny azy amin'ity amin'ny sehatry ny orinasa moa dia au coût zany hoe calculena mihitsy zany le coût de revient le izy dia izay ny hivitanantsika anazy. Tsara manamarika eto fa ny orinasa anankiroa ny aquarelle dia efa nanome androany 50 000 cache-bouche zany gratuit ary 10 000 avy amin'ny tropique nits zany hoe efa misy zany ao eninalina efa azontsika zaraina. Laharam-pamehana mandritra ny fizarana ny takombava ireo mifanerasera amin'ny olona maro toy ny mpivarotra. Takombava izay azo sasana no vokarina hoy ny tompon'andraikitra. Ankoatra izay, isy ihany koa ny fampianarana fanamboarana takombava alefa amin'ny fahitalavim-pirenena ahafahan'ireo mpanao asa tanana mamokatra izany sy ny isan'ny tokantrano ihany koa. Taorian'ny fitsidihana ny orinasa nisy ny tafan'ny fanaovan'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpiasa amina orinasa afakaba sy ireo tsy hanasa vokatry ny fahatongavany valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Nambaran'ny filoha tamin'izany fa isy ny fidinana ho tanterahan'ny ministra tompon'andraikitra amin'ireo orinasa manitsakitsaka ny lalàna mifeny asa sy ny zon'ny mpiasa. Zao raha pitsy ihany i madame ministre dia iantso an'io tokony ampiasainy nareo satria zao ny antony nalehako ato amin'ny aquarelle dia mikommande masaka ho zaraina mahaimaim-pona ho an'ny vahoaka mba tsy hampavery asa nareo zany tokony miasa nareo dia aleo fa contacten'ny madame ministre izy hoe tokony sokafa ny orinasa dia manao masaka izy dia i masaka no vidin'ny fitondrana. Zay zany ny zavatra ray zay ny voalohany. Faharoa dia tsy tokony ho tapahany zany ny karamanareo fa hijereva madame ministre ny amin'ny fainga rapitra. Disy ny feo miela mahakasika ny mety ho fisian'ny malagasy roa tapitrisa marary ny coronavirus raha ny fanambarana izay nataon'ny OMS tamin'ity androany ity. Mbola andalam-pamola volana drafitra iadina amin'ny coronavirus miaraka amin'ny fanjakana malagasy izy ireo amin'izao fotoana izao tinara tsy mandresy. Niteraka savorivory ny mahakasika ny fisian'ny malagasy roa tapitrisa voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Tarehimarika izay voalaza fa avy amin'ny sampandraraha ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS. Rehefa niantso ny tompon'andraikitry ny serasera teo anivon'ny OMS ny mpanao gazetinay, tena nanambara izy ireo fa mbola tsy mahalala akory ny fivoahan'izany isy izany. Isan'ny voatontona ihany koa ny mety sy ny drafitra ny volavolain'ny firenena mikambana iadina amin'ny coronavirus na ny plan de réponse au coronavirus sy ny fanomezana ireo sampandraraha samihafa ao anatin'ny firenena mikambana lela vola ho an'ny Madagasikara entina iadina amin'ny coronavirus.
Rehefa nanontaniana ireo samban-draharaha dia nanambara fa miara-miasa ary manome tanana ny gouvernement tany firenena mikambana, izay ihany no azo nolazainy ary izay ihany no vaovao tena marina. Amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao, tsapa fa mora misavorivory ny vahoaka malagasy noho ny fiparitahan' ireo vaovao sy fehimiely maro samihafa. Manampitrotraka izany ny fizarana izany amin'ny tambazotra sosialy. Ny fitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 enivatsiana hatreto no afaka manome salanisa marina sy mari-potitra mahakasika anisan'ny olona marary ny coronavirus eto Madagasikara. Fa tiantoka amina miliara maro no ateraky ny fisian'ny coronavirus eto Madagasikara, indrindra ho an'ny orinasa samihafa mikatsona mpiambetsaka amin'ny fampidiram-bola. Ho an'ny mpahay toe-karena izay nanaovana fanadihadiana vahaolana arosona ny tsy fitaran'ny confinement. Miantarandriana. Fanakatona ny orinasa anatin'ny fotoana tsy voafaritra, fampianana ny mpiasa samy asa mba hanajana ny service minimum na ny asa kely indrindra tsy maintsy atao, fijanonana tanteraka ao an-trano. Tato anatin'ny andro maro, niteraka fa tsy antoka amin'ny orinasa ny fepetra fiboahana an-trano izay nentina hisorohana ny fiparihan'ny coronavirus. Ny sehatra tsy miankina no isan'ny lasibatra indrindra amin'izao raha ny fanazavana. Ny olona any an-tranony daholo dia tsisy famokarana vita zany raha ny andrenivohitra. Le formel zany zao dia izy zany no tena mampalahelo indrindra. Izy zany no tena etrekan'ny fahavazana rehetrarehetra. Dia ny fanjakana no voafarana satria le olona mpantoetra tsy afaka mantovy volany aminy. Misy fiantraikany amin'ny toe-karena inkeza be mihitsy ny tsy fahafahan'ny olona miasa sy mivoaka. Rehefa manome subvention man'ny olona ny fanjakana nefa tsy misy vola miditra, dikan'izany zany mitombo ny déficit budgétaire. Ohatrany hoe mihindrana zany, rehefa manao déficit budgétaire mantsy ohatrany hoe mihindrana vola ny firenena mba amelomana ny ferikarena. Misy fanampiana be lehibe omenan'le olona zay tsy misy famokarana amin'ny fanandrifiana. Dikan'izao zany tsy maintsy atao zany izay amerenana an'izay. Ahina ho goavana manoloana io ny fa tsy antoka raha toe-karena ho an'ny Madagasikara raha tsy misy ny vahaolana ampiarina. Ho an'ity mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana ity, ny tsy fiboahana an-trano no ahafahana tsy mampikatso ny fiodinan'ny sehatra asa samihafa. Vola mihodina ho Analakely isan'andro raha ny eto Antananarivo zany, raha mialo sotra ianao mandra-pahatonga ny Beorifika dia any amin'ny 3 milliards d'ariary any isan'andro. Dia eritrereto tsara zany hoe misy vola tsy miasa tsony zany ataony mikasy zao. Ny olona kely mivoaka foana. Raha mandeha makeny an-tsena ianao dia mahita olona be da be mandeha. Fa maninona tsy avoaina douleur le izy rehefa izay ihany. Satria izay ny eritreritro zay. Mety mahatezitra ny mpanao politika zany, mety mahatezitra ny olona fa amika tokony aloha ny olona hiaina amin'ny andavanandro. Satria le olona kely mivoaka ihany tsy vita amin'ny polisy sy ny gendarme sy ny miaramila kely manakana ny olona tsy voaka. Raha ny fitiavan-tenanay mianatra arika reny dia avy aloha ny olona hivoaka hiasa. Io moa zany le fahasafidy politika. Fa ohatran'ny ny hollandais zao, ny suédois, ny azo tsisy nikatona ny orinasa fa miasa daholo ihany ny orinasa. Fa raha ohatra tsy tsara ny politika atao ao aorianan'ny Covid-21 io dia tena zava-doza ny antsony firenena. Firenena lehibe maro tsy ahivona ny tratry ny fatiantoka raha toe-karena noho ny fanatanterana ny fiboahana trano. Any Etazonia, mandrina ny 4,4 isanjato izao ny tany tsy fananana asa, raha toka 3 isanjato izany ny volana febroary teo, izay ambony indrindra tany an-toerana raha oharina ny tato anatin'ny 50 taona afarany. Mitotaly hatramin'ny 7 ny asa very araka io antotanisana avoakan'ny DTP na ny département du travail any an-toerana. Ny any Frantsa kosa, 80 miliara euro hatreto ny fatiantoka raha toe-karena tao anatin'izay iray volan'izay, izay ny roa faingo enina isa amin'ny ari-karena vao ben'izy ireo, araka ny tatry ny OFCE na ny Observatoire Français des Conjonctures Économiques. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 raha ny fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny toe-karena araka ny fanapa-kevitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miato ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny fanondranan'ny Madagasikara fanafody sy fitaovana mahakasika ny fahasalamana rehetra raha toka manodidina ny 7,7 tapitrisa dolara ny fanafarana fanafody izay nataon'ny Madagasikara ny taona 7,2 raha ny antotanisa izay navoaka ny Observatory of Economic Complexity manodidina ny 7,7 tapitrisa dolara kosa ny fanondranana fanafody tahaka ny huile essentielle.
Nanoizatsika ny vaovao kosa indray ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana izay napetraka ihany atreto no ahafahana misoroka ny fiparitany coronavirus raha nambaran'ny filohan'ny fiangonana loteriana malagasy sady filohan'ny FFKM tamin'ity androany ity. Tsy tokony hirorosaina ihany koa ny mpino hoy izy manoloana ny fahatongavan'ny andron'ny Pasika. Michel Aranarjo. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka miery. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka miery. Io zany le mihiboka. Dia ny kely saina kosa mandroso kavoa. Ny kely saina kosa mandroso kavoa. Ireo zany ilay tsy mety mihiboka. Ny bolana toko faha 20 andininy fahatelo no mampahatsiaro antsika izany. Ny fiboana dia miteraka olana be dia be. Kanefa aleo misoroka toy izay mitsabo hoy ny fahendrena malagasy. Izay ny ampany amin'ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny fiangonana loteriana malagasy sady filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara androany mikasika ny fepetra fiboana nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety. Nanamafy ihany koa ity farany ny amin'ny anajana ny fepetra sasany napetraky ny fitondrana mandra-pahitana vahaolana maharitra. Tsy tokony hirorosaina ny mpino izy manoloana ny fahatongavan'ny andron'ny Pasika. Almanaka hoe 20 avril ny Pasika dia aza misalasala mandray ny hevitra lazainay hoe azo hemitra io fa tsy voatery eo. Faharoa, raha sendra ka tsy maintsy hitohy ny hoe mihiboka dia ataonay mazava tsy mahasakana ny fihaonantsika amin'Andriamanitra zany. Tsy mahasakana ny andrenesana raha ny tenin'Andriamanitra zany. Da misy sahasah foana zany ka manao hoe aty aminay tsy misy avelao zahay hanao. Izao koa no hafatra. Mahita ireo olona maro be mifamezivezy eny an-tsena, any amin'ny bara sy ny toerana maro hafa sika dia alay-panahaka manao hoe dia ahoana ary ny tsosokafana ny fiangonana. Dia hoy zahay arao tsara ny toromarika omeny fitondram-panjakana fa aza mianatra izay ataon'ny hafa. Malona ny fipariany valanaretiny isan'ireo nanome fanampiana ho an'ireo olona any amin'ny toby loteriana rehetra manerana ny Madagasikara ny foibe loteriana eto amintsika. Hatreto manaja ny fepetra napetraka entina misoroka ny fipariany aretina no hoan'ny vahaolana afaka entiny tsirairay. Raha pitsy kosa no fantatra no toy ny fanapa-kevitra ho raisin'ny fanjakana manoloana izany. Namoaka fanambarana ministry ny fanabeazam-pirenena androany manoloana ny famoahan'ny fanjakana ny tampikarama 5,000 ariary ho fitsinjovana ny mpanabe sy ny nivon'ny ministera. Fanampanazava. Isaorana manokana ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ianao Andriamatoa Prime Ministre Ntsay Christian noho ny fiahianareo anay. Ankasitrahana koa ireo mpampianatra manerana ny nosy sy ireo mpiasa rehetra naharitra ny andry ary nampiseho fahendrena na dia nisy aza ny fahatarana kely tamin'ny fikarakarana ny famoahana ny tampikarama 5,000 ariary. Noho ity tampikarama ity dia antenaina fa hisy fiezana ny tsirairay amin'ny fanatanterana ny asa sahaniny ho tombotsoa ny zaza malagasy sy ny firenena. Mangataka ny tsirairay mba samy anatanteraka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny valanaretina COVID-19. Olona maro samihafa no manatanteraka fanentanana amin'ny ady atao amin'ny fiparitan'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao. Tokana ny tanjona mba anajan'ny rehetra ny toromarika izay apetraka. Ady mafy sady sarotra ny olalovan'ny firenena malagasy ankehitriny manoloana ny fiparitany valanaretina coronavirus izay nandripaka firenena maro. Mpisehatra maro samihafa no manatanteraka ny fanentanana ankehitriny. Na izany anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa eo anivon'ny tambazotra serasera, mampita hafatra ho an'ny vahoaka malagasy, ny amin'ny tokony anajany ny tsirairay ny fepetra izay efa napetraka, mba haramafisana ny fisorohana. Mpanakanto malaza, olon-tsotra, ankizy na lehibe, samy manatanteraka fanentanana avokoa ankehitriny, raha ny hita eny anivon'ny tambazotra serasera.
sao de verina fa be mangovotra ary ty satazo maherika isangisangy aminao petra tsara ohatrany raha mbola teo velona zay tsika jiaby tamatady de magnentana antsika fa ho avy ary efa tonga lasity ny coronavirus aketo tamatady ka n'olo araiky mandeha bazary igny manjary fa tsy mandeha amin'olo aroa ary izy ko mandeha miboaka izy ka tegna le fagnelagnelaka mankarany igny manjary maloha fa tsy fampetapeta 1 metre espace ary izy tsy misangy i arety ary raha misy tatao be izy fa tsy raha sangisangy ary fa hitatsika amin'ny télévision hagny andafy akagny le tsolotsolotro zay rehefa agnaty bafy de tonga aketo amintsika koa bake mbo mitandre makoaza lahabako jiabe mba hisorohatsika ny coronavirus aza miboaka atragno hajao ny ray metatra elagnelagna rehefa mifampikaso manasa tagnana amin'ny rano madisy savo tsarovy jonito le mora avy tamatavy mikoragna aminazy io magnentagna atsika vahoaka malagasy mba tsy ho voareborebo ny hevidratsy fa hagnaja tanteraka ny torohevitry ny fitondram-panjakagna misy eto amin'ny firenena malagasy manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ny fahatongavan'ny otrikaretina coronavirus dia mba te hiteny kely mba manatsidika ho atsika mpiray tanindrazana sy eto oka ho kalma oka ho ilamintsika oka ho anaty fotony tanteraka isika marina amin'ny maha-olombelona sy maintsy misy le tahotra nefa zay tahotra zay manosika atsika anaty sakoroka manosika atsika anatina savorovoro miazakazaka sika makeny amin'ny pharmacie vidy fanafody miazakazaka ifanesika de lasa tsy voaza ohatra ilay distance de sécurité 2 metatra nefa rehefa tsy voazy iny de miparitaka malaky be virus io alao mijanona any an-trano tsy mifamezivezy tsy de misy loatra angamba aloha ilana solika raha tsy vezivezy fa alao aloha amin'izao satria mbola hiteraka olana hafako raha nde hifanotantsika efa hitatsika zany ndray taona hoe mandeha maka solika avokoa ny rehetrarehetra de hitatsika nefany hoe tsika ihany no victime an'izay ao arena kely eo manana adidy lehibe araka zany ny rehetra hanaja siana tanteraka ny fepetra rehetra apetraky ny fitondram-panjakana mba hahafahana misoroka ny fiparitana ity valinaretina ity eto amintsika ho fanamafisana ireo fepetrany raisina ho fampiasana ireo test de diagnostic rapide momba ny coronavirus nomena fiofana ireo mpitsaby eo anivony commune Antananarivo renivohitra fanampanazavana asa izay atao androany zany dia fiofanana izay omena ireo dokotera miasa tao anivon'ny commune urbaine Antananarivo fiofanana mahakasika ny fampiasana ilay test de diagnostic rapide na TDR zany amin'ny coronavirus izao asa izao ny atao dia fa hiomana ny commune urbaine Antananarivo sahady ny amin'ny toromarika izay omen'ny fanjakana Foibeza ny amin'ny anaovana ny fitiliana amin'ny mponina eto Antananarivo. Manay ny mety ny ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny tsenana Nosobe ireo mpivarotra sy mpanjifa amin'ny izao fotoana ny Covid-19 izao. Atahorana ny siny ny fandrombana tsena toy ny tranga saika niseho tamin'ny fanombohan'ny confinement. Fanadina. Sinto mahery ary posy ny maro hafa tsy takona fenina laza ny tsenana Nosobe amin'ireo endrika tsy fandriam-pahalemana adray. Raha nangino zany nandritra ny taona maro. Manay mety ampirongatra ny toedra rano mpivarotra amin'izao fotoana mampianaka ny valinaretina Covid-19 izao. Atahorana rano fanazavana ny siny ny fandrombana tsena toy ny tranga saika niseho ny fanombohan'ny fihiboana raha mihamafy ny toedra raha. Miaya zany ihany aloha zany hoe no arzalo dia miomana mandrakariva hoe dia tena milivra be an'ilay vatra fa ho mananana kely dia samy miala tsikelikely fa miaya zany mahitsy nera hoe mbola mihitatry le coronavirus. In'olona dia nefa makina an-tsena mitahotra tsy maintsy misy fa amin'nisy atsikoazy ny mpitandro filaminana no ezahanay hanampy anay raha sanatria misy zany. Manay mety hiarany tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro ihany koa ny mpiantsena eny an-toerana. Isan'ireo efa niaran'izany ty ireny mpianakaviana sendrana ity ary tsy te hamisavisa ny iverenany zany intsony. Ilaina trany arak'izany fahamelona sy ny fitandremana amin'ny fotoana rehetra raha ny fanazavany. Matahotra ihany fa mila mitandrina zany indrindrandrindra poketra tsy atao anaty arina idina tsara dia mba mandeha kinga mandeha koa atao vetivety le commission fa coronavirus koa mampiaya
dia mitsorizika dia za zao indray mandeha isaky tapabolana mivoaka eo mba mety tsena. Niomana amin'ny mety ho fivoarany toetra raha avy hatrany ny tompon'andraikitra ka mpitandro ny fandriam-pahalemana zato no nitolorana fanaminy. Ho fankahirezana azy ireo amin'ny asany ahazombokana azo tsapaitanana amin'ny fandrindrana ny tsena Nozobe no tanjona amin'ny ankapobeny. Ifisiny ny fampatokisana eo amin'ny varotra sy ny petsena izay mpampiasa ny tsena Nozobe rehetra moa izay hitantsika fa ndraindray lasa somary tsy natokisan'ny olona izany atao hoe ety Nozobe izany ndraindray no miditra no resaka tsy fandriam-pahalemana dia mba hisiny ny confiance zany manomboka izao hoe milamina misy sécurité amin'ny tsena Nozobe ity fa tsy na fampitaovana zareo mba hampiavaka azy araotsika mba tsy salasala raha ohatra misy zavatra mety mampiahatsika na mpivarotra na petsena aza misalasala manatona amin'ireo sécurité ireo. Ankoatra ny fanatsarana ny lafo ny fandria amin'ny pahalemana na mafisina ihany koa ny fandaminana sy ny fandrindrana ny tsena amin'ny ankapobeny. Ametrahana ny tsena na Nozobe ho fitaratra sy modely amin'ireo tsena maro manerana any Madagasikara. Miezaka miatrika ampitoniana ny confinement ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny famoronana fialamboly maro samihafa sy fizarana izany anatin'ny tambazotra sosialy no ataon'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Tinara Tsimresa. Raha ny fianarana sy ny asa no nameny tontolo andro ny malagasy teo aloha, mijanona ohatrany izy ireo ankehitriny ho fanajana ny fepetra fihibohana no raisy ny fitondram-panjakana. Entina hiatrehana izany sy andaniana andro, maro ireo namorona fialamboly ary mizara izany amin'ny tambazotra sosialy indrindra ireo tanora. Matetika dia amin'ny fomba mahatsikaiky no anehoan'izy ireo izany. Isan'izany ireo tanora nampiakatra aingam-panahy namorona sombikira mahakasika ny coronavirus, nataon'izy ireo miendrika horonan-tsary ary nozaran'izy ireo tamin'ny tambazotra sosialy. Nazana ano antsika jiaby samy tompona andraikitry ke aza mandigny izy paritaka zay no voatetra fa maro zay tagna nomboany nambilany taketra. Ao ihany koa ireo nakatahaka horonan-tsary malaza, nakanira vahiny malaza ary namadika ny tononkira ao anatin'izany mba hiresaka momba ny coronavirus. Confinement, c'est un nouveau monde emmerdant où tout le monde nous dit c'est interdit de sortir loin de chez soi. Misy amin'ireo tanora no nisafidy hifantoka amin'ny fanatsarana ny bika aman'endrika araka ny hitantsika atao anatin'ity horonan-tsary ity. La musique minai foti wera ano kwati somme ndo swani kwere raile no mistamina sama el metamina Isasany kosa niverina indray tamin'ireo kilalao fahiny na ahafantarana ny maha-malagasy toy ny tanisy, ny tsobato, ny fanorona ary ny katro. Ity indray mitoraka ity kosa, horonan-tsary mahatsikaiky mampiseho tovolahy aman-drery, mihiboka irery ao an-tranony ka zary lasa mampiresaka ireo kilalaony. Ao indray, ireo miatrika ny fihibohana ankafaliana ka manao izany amin'ny alalan'ny dia. Ankoatra ireo horonan-tsary, misy ihany koa ireo fanamby maro samihafa any anaty tambazotra sosialy. Eo ihany koa ny fizaran'ireo fomba fahandro sakafo maro samihafa, ny fanandramana sakafo vaovao ary ny fizarana ny sarin'izany ho hitan'ny maro. Samy manana ny fomba fialany voly sy ny fiatrehany ny tsirairay. Manao ny fivarotana andavanandro, ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana toka eto an-drenivohitra. Varotra antsokosoko no mandeha ka izay hempanjifa efa zatra ny toeram-pivarotana no mahazo entana. Yves Richard. Na isan'ny sehatra voakasika mivantan'ny fipetra hifezana ny fianaky ny Covid-19 azo ny toeram-pisotro toka no izany mamoro olona maro. Manohy ny asany andavanandro ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana eto an-drenivohitra. Misokatra toy ny isan'andro ny ankamaroany ny tapany maraina ary manakatom-baravarana manomboka amin'ny 12 atoandro. Saingy mitohy ny fandraisana ny mpanjifa. Varotra ny tsokosoko no mandeha arak'izany ka izay mpanjifa efa mahazatra ny toeram-pivarotana no mahazo entana.
olona mitsofoka ato aloha voalohany indrindra dia olona fantatray avokoa olona efa mpiara-monina aminay izy isan'andro hoe manana filany izy hoe tsy mahazo ay izy raha tsy misotro aminay dia miangavy izy hoe mba mekosoma kely zay ohatra zao fa zany izy ary misy bedibe no miteny azafady tsy haiko fa zany no fanafodin'ilay coronavirus izy izy ary miangavy mafy izy mba meo zay mba manafanafana ny vatany misy misotro ary fa miangavy matsy mihitsy mba hamaroty dia amin'ny mampiara-monina dia tsy maintsy omeko ry zareo fa raha olona tsy fantako ireo toko za tsy mahitra raha olona tsy fantako aloha. Mbola maro arak'izany ny mpanjifa ny toeram-pivarotan-tokana eo aza ny fahasahiranana sy ny tahotra ateraky ny Covid-19. Saika ny mpanjifa efa mahazatra ny toeram-pivarotana reraka ny rotoroto ny fiainana andavanandro sy miankin-doha amin'ny fisotroana ny betsaka ho an'ny toeram-pisotroany ray, nanaovana fanadihadiana teny ambany tanàna. Midiny trano dia midiny rera dia midy daholo fa raha misy zavatra ilaina afaka alaina afaka misotro kely ianao ninona tsy maninona amin'le relation amin'le tanàna io amin'le mpiray tanàna izay samy ety zany dia relation ohatr'izay foana tsisy problema zany tsisy olana mihitsy fa samy makamaka kely daholo dia samy mody avy eo. No efa zatra mihinana isan'andro raha tsy mihinana ny olona marary tapika ny olona izay ny olona voan'ny corona nefa le izy zany nefa le hita hoe tsy maintsy hohanina dia tsy maintsy mitada lavaka foana zany tsy maintsy misy hita foana io. Mafana raha oharina amin'ny andavanandro ny resaka anatin'ny toeram-pisotroana. Ankoatra ny resaka manodidina ny fiainana sy ny fitadiavana amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny valanaretina Covid-19 indrindra ny fitohizan'ny fihibohany na tsia, ny votoatin-dresaka ho an'ny mpanjifa, miakatra ny feo ary mafana ny ady hevitra. Izay zany le tsy aneteny sahirana an'io an vao mitohy dia misy grevy io. Dia oka hoe dia raha igrevy ary lahy. Dia grevy corona fa mba mangasa mba zerena zany le sahirana. Mandeha zao coronavirus efa retina malaza maneran-tany. Gasy bosy ary rovana amin'izany mbola vidiana vola sady lafo. Tsy takatry ny sahirana zany. Zaraina fotsiny. La onana nanafaty anao tsy avela ivoaka ianao. Retina hatramin'izay efa nisy hoe sahirana. Misy hoany olona sahirana hoe nohanina nohanty zavamarabidy. Dinao an-trano izy. Ny fitadiavana ny arapaka toy ny rehetra no antony mampisokatra ny toeram-pivarotan-toka araka ny fanadihadiana. Na izany aza milaza ny manaraka ny fepetra farafahakeliny, isoroana ny mety ho fianaka ny valanaretina ny toeram-pisotroana nanaovana fanadihadiana. Tsy ny toeram-pisotroana ihany, sehatra maro ny voakasiky ny fepetra ao niraisin'ny fitondram-panjakana, ifezana ny valanaretina Covid-19. Tsy ho vita ankilan ny ady raha tsy isika rehetra no miara mifarimbona amin'ny fanajana ny fepetra sy ny toromarika hiadiana amin'ny valanaretina. Tsy araka ny nambaran'ny fitondram-panjakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana hoy ireo mpivarotra fasika. Sakanan'izy ireo ny fiara mpitatitra fasika rehefa eny an-dalana ka maty antoka na ny tompon'ny fiara na ireo mpivarotra. Io ny nasaina. Samy manana ny andraisany azy ny nambaran'ny filoham-pirenena ny amin'ny fahafahan'ireo fiara lehibe mitondra entam-barotra mifamezivezy ankalalahana. Raha ny zava-misy tsy avelan'ireo mpitandro ny filaminana mandeha ireo fiara mitondra fasika raha ny nambaran'ny mpivarotra teny Atanjombato. Dia le avany Ambato fotsy sakanan'zareo hoe midy miparasy dia tsy afaka miakatra ny camion be dia melany le vola. Satria raha sarzena le izy dia mba malafo kely zay dia 100 000 dia asen'ny verina le izy. Ka tsisy eto fa tonga dia vao miantso camion zay dia hoe tsy afaka miakatra moa raha tsisy contravention dia inona ary zany ny aminay tsisy. Ny tôbila mitady eto aminay tonga dia kalen'ny polisy hoe verina ny fasika mamerina an'le fasika efa lasa lavitra. Sasany moa aririn'ny soferany atsisin-dalana satria tezitra izy hoe zay karamainareo nefa kay misy barera ary dia lasa miverina le entana dia inona ary zany no hoaninay sisa tsisy. Ny anaranay raisin'ny zareo nefa le izy izay tsy mahazo rehefa misy fizarana. Ny ampasiany zareo manoratra anarana karapanondro alaina nefa ny izay tsy mahazo mihitsy na menaka rena na vary. Isan'ny misedra ny fahasahiranana ihany koa ireo mivelona amin'ny fanasana fiara hatramin'ny nampiatoana ny zotra mampifandray Antananarivo any amin'ny faritra. Janonan'ny tômôbila zao 2 herinandro zay tsisy mihitsy ny lavazy. Le mivoaka Antananarivo reny maketo dia ny transporter eto aminay. Le nasional rehetra reny maketo aminay daholo. Nefa ry zareo tsy tonga, tsisy fidiram-bola mihitsy zay. Fa dia mandalo eto ihany nefa ny rehefa tonga ny amin'ny 12 dia roasin'ny polisy zay mandeha mody. Taloha zay isako mivady raha fa raha ny tena tsy mahazo dia ray alina ny azonay. Fa rehefa tena misy
dia indraindray zay mitondra 3 alina isaky mivady. Araka izany sy ampiarina maro no voakasika hatramin'ny nahatongava ny varanaretina coronavirus teto Madagasikara ka nandraisany fitondram-panjakana ny fanapa-kevitra ny fihiboana sy ny fijanonan'ireo taxi be, taxi sy taxi brosy teto Antananarivo. Ny fanajana sy ny fanarahana ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana ihany anefa no vahaolana mahomby ahafahana mifehy ity valanaretina ity ka iverena ny fiainana amin'ny laoniny. Manolo tanana ireo ray aman-dreny amin'ny famatsinana fanampin-tsakafo sahaza ho an'ny zaza embolana hatramin'ny 5 taona amin'ny alalan'ny commune Ambonivohitra Toamasina ny fitondram-panjakana nanomboana izany ny amin'ny fokontany Verrerie ka itondry atsila. Ao anatin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao manatanteraka fizarana fanampin-tsakafo ho an'ny zaza enim-bolana hatramin'ny 5 taona ny fitondram-panjakana. Koba vita mikatsaka milanja 2 kilao isan-jaza no nozaraina ka nisitraka izany ho an'ny tao Toamasina ny tao amin'ny fokontany Verrerie 2172. Ny filoham-pirenena nivolagna hoe antsika jiaby mba tsy hiparitany le aretina dia tsy tokony hivoaka ny tragno. Dia antsika renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana zany noho izany miena ny fidiram-bola ka mety tsy ampy mety ena ny sakafon-jaza. Avy amin'izany indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina naniraka anay hoe hiaraka amin'ireo tompon'andraikitra maro izay miaraka aminay aketo ireo mba hanamia fanampin-tsakafo ho an'ny zanakantsika izay manomboka enim-bolana hatramin'ny 5 taona. Mazava amintsika zay ya ny tegna hoe ny ahafahantsika miady amin'io aretina io dia tsy fiparitany. Tegna tsotra ny tsy fiparitany, mila tsy mivoaka an-tragno atsika. Antsika mieritreritra hoe sao dia tsy misy sakafo zaza. Izy ty tonga Ao anatin'ny vanim-potoana fanararaotana anadiovana sy anazavana ny tanàna ny eo anivon'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Ao anatin'izao fotoana ny fihiboana izao ihany koa. Malalaka kokoa ny lalana ary tsy misy ny fanelingelenana mety ateraky ny fanatanterana ny asa fanadiovana ireo lakan-drano manerana ny tapo-tanàna ny Toamasina. Io ihany koa ny fanadiovana sy ny famindrahana ranom-panafody ny abattoir ary ny fametana takamo amin'ireo andrin-jiro anazavany lalana ampiena ny tsy mandri-pahalemana. Tahaka ny fanadiovana ny abattoir hitantsika mitaratra heo zany. Eo koa amin'ny fanadiovana kanala amin'ny teknika zany, miasa mafy zareo ao. Eo koa amin'ny éclairage public zany mba hisian'ny fandriam-pahalemana. Kela manentina antsika vahoaka ny Toamasina mba hiara hientina. Surtout amin'ny confinement zany mba andray andraikitra daholo mba samby hidan-tragnonazy ary koa occasion agnadiovan'ny commune ny tanàna. Kela miankavantsika jiaby. Manoloana ireo rehetra ireo mipetraka ary manan-kery hatrany ny fanentanana ny tsirairay avy ho tony ka hanaraka ireo toromarika rehetra ahafana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus indrindra amin'izao fotoana mampitombo isan'ny cas contact eto amintsika izao izay tsy maintsy mivoaka ny trano ihany ny tokony hivoaka. Mitohy hatrany ny fametrahana caméra de surveillance amin'ny faritra mafana rehetra eto Antananarivo renivohitra. Androany teo amin'ny rond-point Antanimena no nametrahana izany. Azo ny tsirairay ataony maka lalana eny amin'ny mpitandron'ny filaminana ijery ireo sary azo raha misy ny tranga. Fanampanazavana. Ny caméra de surveillance moa zany dia ny OTMB manome fitaovana fotsiny fa ireo mpitandron'ny filaminana ny gendarme sy polisy tena mampiasa izy io. Dia ny fampiasana azy raha ohatra ka mizaza miseho dia manatona ireo tokony andraikitsareo ny gendarme na polisy dia ry zareo ny mijery ny sary dia ny andalovana mandeha 24 sur 24 ireo mandeha 7 sur 7 zany hoe isan'andro isan'andro dia misy olona manaraka azy fa. Ho fitsinjovana sy ho fanampiana ireo mponina amin'izao fiatrenan'ny coronavirus izao natomboka avy hatrany ny tsena mora ao Nosy Be ka tao amin'ny fokontany Ambodivoanio no nisantarana izany ka itondry atsilava. Araka ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena ary nanamafy izany ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandalovany tany toerana farany teo natomboka ny tsena mora ao Nosy Be ny fokontany Ambodivoanio no nisitraka izany ary toy amin'ny fokontany hafa. Ka tegna mankasitraka amin'ny fitondram-panjakana antsika jiaby vahoaka eto Nosy Be mba nahinakina antsika vahoaka Nosy Be satria haindro tsara ny problema misy amintsika. Sahiry atsika amin'ny lafiny ara-bao, sahiry koa atsika mandinika amin'ity valinarety ity ka nitoidika amintsika eto antsika vahoaka jiaby Nosy Be ny fitondram-panjakana na tsara atsika sy nataondreo zanaka kalohafa fa
manana ray aman-dreny tokoa atsika vahoakan'ny Nosbe. Na fisoma tsara ny vary sy ny menaka ka atomboko eto amin'ny Ambonara aty am-parking ny tomboagna ty fandrasagna ny vary sy menaka ty niany. Nanentana tranomponina ao Nosbe anaraka ny tsakany sy andava ny toromarika rehetra isoroan'ny fiparitaha ny valanaretina ny tompona andraikitra. Ka aokatsika jiaby hiaraka ifagnentana ary ifagnometanana amizay fiaraha-miasa maro lafo zay eo tsinjovana sy ara-tsosialintsika ary eo koa ny fagnarahana reo fenitry ara-pahasalamagna iarovagna ny valagnaretina. Eto zahay efa magnano ny fitondram-panjakana isoragna mavety eram-po eran-tsaigna. Ave koa mbola tsy misasy fa zahay amin'ny komity lay mitantana ny fiarovagna ny valagnaretina. Ave koa fitsinjovagna reo vahoaka mba ifagnometagna itsinjo amin'ny fagnampiagna ny vahoaka indrindrandrindra reo marefo maro izy reo, eo ny be antitry, eo ny mitaiza kely, eo ny mety very asa noho ny zao zavatra atrentsika amin'ny fiadivagna ny valagnaretina. Isan'ireo faritra ahitana mponina betsaka mifanerasera amin'ny vahiny avy any ivelany ny ao Nosbe. Araka izany, tokony hoentitra kokoa ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina. Miainga amin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny isam-batan'olona nefa no ahafahana mampiaritra izany antsakany sy andavany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tombo 900 ny tany olona nahiditra hôpitaly tato anatin'ny 4 ora any Frantsa. Tsy mbola azo heverina ny hitsaran'ny confinement any an-toerana. Fanampanazavana. Commence à s'interroger sur le déconfinement, mais je veux dire aussi très clairement. Manomboka mampametra-panontaniananay ny mahakasika ny fitsaran'ny fiboana an-trano. Te hiteny amin'ny vahoaka frantsay ny tenako fa tsy mbola ho rahampitso aloha ny fitsaran'ny fiboana. Tokony hitohy hatramin'ny 15 ny volana aprily aloha ny fiboana. Mety hitohy ny venim-potoana fiboana arakaraka ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana ary mety hitohy mandritra ny fotoana maharitra izany. Et quand je dis peut-être plus longtemps, c'est probablement plus longtemps. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany. Mandrosoasina daholo. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.